Manoloana ny fanasoketana sy ny fanaratsiana an-gazety izay niatraika tamin'ny vadin'ny filoham-pirenena ankehitriny dia nijoro ireo olona vehivavy ary nanambara fa tokony apetraka sy hajaina ny soatoavana mamalagasy alavirina ihany koa izy ireo nikorotana eo anatrehan'izay koa dia nanamafy ny filohan'ity androm-panjakana ity fa fanetry be ny firenena ny fisiana fietsika tahaka izany. Re zany le ady hevitra mamoetra eto amintsika aloha tonga dia ahitsy fina dia davin'olona sasany fanojo mantsy lay toko hoe misamborana n'lay tovolahy zay nandany ny androny amin'ny faniritsana ny filohan'ny repoblika sy ny manodidina azy mampitovy azy amin'ny biby ary izy amintsika re olona no anaky an'izany indrindra fa filohan'ny repoblika antsika ve zemazemana toa zany de fanojo amin'izay le izy dia miverina ndray any amin'ny fidiranao fanaratsianao be fahatana ny vadin'ny filohan'ny repoblika dia mitondra makay zany tombotsy ho an'izy zany fanakorotana-tsaina ho an'izy zany ohatra mena ho an'izy zany satria olona mpanao politika milaza azy maneritreritra ilatsaka ary amin'ny fifidanana maro samihafa no lehibe an'izany gazety zany ve ny olona mieritreritra hitondra n'ity firenena ity ataoko hoe tena fambanitsaina mihitsy zany ho an'ny olona inona ny tombontsoa anao amin'iny raha milaza fotsiny izy ohatra hoe tsy ampy ny action sociale atao amin'ny première dame dia tsy maninona azo dikevitra zany fa raha fiaina manokana ny olona mitokantrano any maninona ary ny olona tsy miresaka amin'ny fiainanao manokana ka ozy aho hoe mba itsiko azy tsy mitondra atsika any amin'ny ninina zany ary misy manakena fa en'lay tompon'lay mpanaova-gazety zany ary mba tsy ao anatin'ny famaliana fanenjehana akory satria ohatrany mila mitady izy eto hoe aloha tsika mba hiaraka aloha tsika hanana candidat mitokana mihitsy amin'ny fifidanana izy miaraka minao zany